Miampy ny vokatra mety ahondrana i Madagasikara. Nanambara ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana fa mikasika ny hanondrana legioma ny Maorisy i Madagasikara. Anisan'ny resaka ny fanaovan'ny minisitra misahana ny varotra sy ny masovon'ny Maorisy eto Madagasikara izany nandritra ny fihaonan'ny roa tao Malalazinainy. Araka ny fampitam-baovao amin'ny ministera dia nanambara ity ambasador ity fa anisan'ny vokatra mety afarany any Maorisy ihany koa ny legioma satria sady maro karazana no mora eto Madagasikara. Mba hanatanterahana izany tetikasa izany anefa dia nanambara ny ministera fa ilaina ny fampiofanana ireo mpamokatra sy ireo kooperativa eny ifotony. Ilaina ihany koa ny ministera misahana ny varotra ny manatsara ny fonosan'ny entana ahondrany Madagasikara makany ivelany. Raha ho tanterahana tokoa izany fanondranana izany dia ny State Procurement of Madagascar no hiara-iasa amina orinasa iray ao Maorisy. Vita ny fanadihadiana manokana mikasika ny anton'antony mety ho nahatonga ilalozan-dranomasina ka nampivadika ny sambo Francia tany Soanirany Vongo ny Desambra 2024 araka ny loharanom-baovao avy eo anivo ny sampan-draharaha misahana ny fivezivezenan-dranomasina sy andrenirano na APMF. Anisan'ny antony nahatonga iny loza iny ny fitondrana mpandeha izay betsaka lavitra noho ny isa araka ny tokony noho izy nentin'ilay sambo. Rehefa be loatra ireo mpandeha dia nisy olona avokoa teny amin'ny tafon'ny sambo ka hatrany amin'ny fitoeran'entana samihafa. Araka ny fitantarany loharanom-baovao amin'ny APMF fa rehefa niposaka ny masoandro dia nianafana tao anaty sambo hany ka nanomboka nivezivezy ireo mpandeha ary nitarika olona ny fahamarinan-toerana na problème de stabilité ho an'ny sambo izany. Nanampitrotraka ny toetry ny andro sy ny fisamboaravoarany ranomasina ka anisan'ny teraka ny loza ho hatrany ny APMF. Natomboka androany talata ny asa fanitarana ny tetezany Mangoro sy Antsapazana any amin'ny lalam-pirenena faharoa. Ho amboarina mba ho afaka hifanenen'ny fiara moa ireo tetezana ireo raha toa ka fiara iray ihany no afaka nandalo teo hatramin'izao araka ny nambarany ministry ny asa vaventy Hatrefindrazana Jerry. Anisany antony iray anaovana ny asa fanamboarana ihany koa moa no fanitarana ny serana tsambo ny Toamasina ka hitombo noho izany ireo entana ho taterina amin'ny lalam-pirenena iny. Eo ampiandrasana ny fanombohan'ny asa fanamboarana ny lalabe mikodana ampitohy Antananarivo amin'ny Toamasina. Tsy maintsy vitana mialohan'ny 3 volana voalohany amin'ny taona 2024 ny asa fanitarana ireo tetezana ireo izay vatsian'ny gouvernemanta japonais vola mitentina 7 miliara ariary araka ny nambarany filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Tokony hisy fiantraikany amin'ny fiainan'ny mponina andavanandro ity tetikasa ity satria hitondra fampandrosoana ho an'i Madagasikara sy hanamafy ny fiarah-miasan'ny firenena japonais sy ny firenena malagasy ho hiatrany ny nambarany.